Anisan'ny ministra vaovao voatendry handrafitra ity gouvernemanta ity moa Andriamatoa Jules Etienne Roland raha tsy aivina nefa tsy dia anisan'ny tao anatin'ny lisitry ny prime ministre ny tenany izao lasa voatondro ho ministre ny asa ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ireo orinasa madinika sy salatsalany manana ny heviny indrindra raha moa ny tenany manoloana izay fanendrena azy ho ministra izay. Andraikitra daholo zany na prime ministre na membre du gouvernement dia zay ny ino moa ny fahafokisan'ny natolotry président anazy raisiko amin'ny fomadio fa fampandrosoran'ny firenena izy ty sy fanavotana ny firenena raisina ndraikitra zay atokisan'ny firenena manotena dia fantatrareo moa ministre de l'industrie ni développement du secteur privé ary ny petite et moyenne zay ny mampisy ny relance économique satria zay ny mampisy ny asa aloha zany inona moa ny ilainy vahoaka malagasy am'izao fotoana zao sy ny asa mba azahoany ny sakafo zay zany ny défi voalohany donc mety anao décentralisation industrielle zany eritreritro voalohany fa za misy olo iresaka am'ireo secteur privé zao aloha inona ny état des lieux avant de se relancer amina zavatra atao inona ny zava-misy atao amitsika am'izao fotoana zao momba an'io zavatra rehetrarehetra kana afapo daholo izy hoe tsy any amin'ny prime ministre afapo daholo anao nge rehefa anatin'ny telopolo anatin'ny 22 millions defa zava-dehibe zay ny ministre zany sy ny olona rehetrarehetra no ministre ny président ngeny fakafantatra tsara amiko fataky nagnamba matoy napetraky amin'io zao dia io angamba nitany fafavoaka satria misy relation amin'ny olona any ivelany zao mba ela be tany ivelany dia mety ampivoatra ny industrie